ka rehefa manao asa tsara sika zay tokony ataontsika, rehefa manao zavatra tsara sika, tsy manao reny sika mba ahazona zavatra amin'Andriamanitra, satria ny zavatra rehetra tonga amintsika avy any aminy dia fanomezana maimaim-poana avy amin'ny fahasoavana sy ny famondram-pony, satria tsy homendrika antsika mihitsy zany. Fa ireo zavatra rehetra ataontsika, manao zany sika noho izay nataony ho antsika mba ho fisaorana ho an'izay nataony ho antsika, mitady izay hiderahana azy sy hiaina ny fiainana izay nahafatesany zanany omena antsika, tsy ny ahazo fa ny anome. Androana dia resaka mikasika ny fahatanjahana ara-tsaina sy ny fomba fampatrany zany antsika raha vao misaina sika fa hoe izay ataon'Andriamanitra ho antsika na ny fifandraisantsika aminy dia mifototra amin'ny fahatanjahantsika. Voalohany aloha na dia ny asa fanazay tsara indrindra antsika azy dia tsy mbola ho tsara indrindra zany, satria izay rehetra tsy maintsy ataonao ao anatin'izany fanaovana asa tsara zany dia ho fotoana vetivety ihany manantena fa isy olona hitanao dia mba azo vahana kely ianao, fa hanimba zavatra zany. Ny any ilaina ataonao dia ny anana antony ratsy iray kely fotsiny. Manao zany ianao dia te hanampy olona ianao kanefa ianao dia toa maniry zavatra ho an'ny tenanao ihany koa, ka na dia ny asa tsara indrindra azy mbola hoe ampahitsiana, tsy mbola masina sy marina tsara ka ho ankasitrahan'Andriamanitra na amin'ny vidiny ahoana zany na ahoana amin'ny tsy fahatanterantsika, dia zany mahatonga antsika tsy ho mendrika izay avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ka zay rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika, zay rehetra ataony ho antsika dia ataony zany satria zany mihitsy izy, fa tsy noho ny ataontsika. Zay rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika dia noho ny fahatsarany, fa tsy hoe tsara isika. Azonareo tsara ve? Zay rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika dia noho ny fahatsarany, fa tsy hoe satria tsara sika. Zao manana fahatsarana atao amintsika sika, fa izany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary raha tsara sika rehefa manao zavatra tsara dia fanehoanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika zany, fa mbola tsy ampy ahazoantsika ny fahamendrehana ihany. Andriamanitra no mahazo ny fahamendrehana sy ny voninahitra amin'izany. Ny sasany amin'ireo mpianatra miantso an'i Jesosy hoe mpampianatra tsara, fa na dia izy aza ny teny avy amin'ny maha-olombelona azy hoe maninona nareo no manao hoe tsara fa tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra. Fa na Jesosy aza rehefa tonga tetỳ amin'ny maha-olona azy, na dia izy aza tsy nanao ny tenany ho tsara zany. Zao tsy voatery hanana fijery ratsy sa tenantsika sika. Tiako ny teny zao hoe za dia tsy misy dikany mihitsy, fa zavatra rehetra ao amin'ny Kristy tsy misy dikany amin'ny tenako. Dia zay ilay fomba ilayntsika hijerena izany. Raha tsy misy azy tsy mahavita zavatra sika, tsy misy dikany tsy misy azy, fa amin'ny alalany tandremo ireo olona afaka manao zava-mahagaga amin'ny alalan'i Kristy sika. Nisy fotoana na eny olona teny hoe ary tena tiako ty efa ho hitantsika zao ny afaka ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lelana vehivavy izay afaka hanome azy ny voninahitra rehetra. Voninahitra rehetra. Ka rehefa manao zay anaovana zavatra tsara sika na matanjaka amin'ny ohatr'izany, ary za tsy miresaka any amin'ny fanaovan-javatra miavaka fa miresaka fotsiny ny zavatra izay ataontsika, dia zao no tiako azonareo. Tena mila manao zavatra tsara sika. Ny Baiboly dia mampianatra antsika hanao asa tsara foana. Mampianatra antsika izy mba hiambina tsara, mba ho fitahiana ho an'olon-kafa, indrindra moa fa ireo mpianakavin'ny finoana. Nampianarina mamaky sy hianatra ny teny sika, nampianarina hivavaka, nampianarina handany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Zavatra tsara daholo zany, dia ilaina ataontsika daholo zany. Fa rehefa manao zany sika, eno kely rehefa manao zany sika dia tsy manao zany an'Andriamanitra sika. Satria tsy mila zany rehetra zany. Tsy manampy an'Andriamanitra koa rehefa mamaky Baiboly fa zany mahazo tombony rehefa mamaky zany Za zany tsy mila manao ohatrany hoe rehefa mifoha maraina ka mamaky toko 3 na 4 ao amin'ny Baiboly dia hitanareo atsasakadiny amin'ny vavaka dia manao soabe ho an'Andriamanitra ka dia mahazo ilay fanamariana amin'ny kalendrian'ny lanitrako. Dia izay no ahatonga azo mora ny valim-bavako sy fanampiana be dia fitahiana be. Nefa Andriamanitra tsy mitady hanao zany ho azy akory, tsy zany. Mila n'izany mivavaka satria mila vavaka. Iza moa tsy te hivavaka raha tena takatra ao marina fa manana tombontsoa ianao amin'ny fahasahiana makeo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavany dia mangataka famindram-po amin'Andriamanitra, tsy ny hamelany fahotanao ihany fa ny hamaly izay mba zavatra ilainao rehetra.
iza moa ny olona tsy tianao zany. Iza ny olona tsy te hianatra baiboly ka hianatra ny fomba fananana fiainana maty iaina. Raha mividy fitaovana ianao ka mitondra zany moa de mahita fa tsy mety le izy, de alainao le boky miaraka aminy de mitady hoe inona tsy nety. Hitanareo zao raha tsy mety aminao ny fiainana de tia ny boky fianarana, ary tsy aritra ela akory de ahita izay tsy mety ianao. Teny ity ara-baky teny mihitsy ny tari-dalana ho amin'ny fiainana. Tia ny fomba ahafahanao manana fiainana zay tenao maty iaina. Ka zao dia nanantoka fa ny rehetra de mahazo izay zako lazaina. Ka rehefa manao asa tsara sika zay tokony ataontsika, rehefa manao zavatra tsara sika, tsy manao reny sika mba ahazona zavatra amin'Andriamanitra, satria ny zavatra rehetra tonga amintsika avy any aminy de fanomezana maimaim-poana avy amin'ny fahasoavana sy ny famindram-pony, satria tsy mendrika antsika mihitsy zany. Fa reo zavatra rehetra ataontsika, manao zany sika noho izay nataony ho antsika mba ho fisaorana ho an'izay nataony ho antsika, mitady zay iderahana azy sy hiaina ny fiainana zay nahafatesany zanany omena antsika, tsy ny ahazo fa ny anome. Miaraka amiko ve ny rehetra zao? Ka iray amin'ny adosoana ngeza izay ataontsika de ny miditra amin'izany karazana fanekena fahatanjahana foana zany, izay heverantsika fa isaky ny tsy mba matanjaka tsara sika de lasa tsy mba mendrandra ninina avy amin'Andriamanitra, satria hoe tsy ho azontsika mihitsy zany. Andriamanitra mankasitraka anao raha mbola mino azy foana koa ianao. Zao de ahoana amin'ilay routine? Manana toko maro amin'ity boky ity miresaka routine. Ao fa hamaky kely an'izany fa miresaka ny sainareo zany, mandovola fa mila miasa zany. Za zany tsy miresaka ilay trosan'olo reny, fa za de miresaka zao tena tsy tsara maly androany zany mila tsara kokoa ka mandefo amin'ny maraina ary tena hiasa mafy de tena hianatra mafy koa ka amaky teny betsaka, tena nao asa tsara maro tena hiezaka mafy koa ny ho tsara mivavako androany de re olona Andriamanitra aveo faly amiko de ankasitraka de mety angamba azo ny valim-bavako fa resaka adalana daholo zany. Fa rehefa voata ianao raha mihevitra ianao fa nahazo fitahiana satria ianao mendrika an'izany de mbola misy zavatra diso ihany koa zany. Samaraina rehefa mifoa mahatsiaro mila mandony vidin'ny fahotako sy ny azotsoko rehetra aloha, ka manao plana ny amin'izay ahatsara manantena ny anaovako ny asako ankasitrahana sy ho tian'Andriamanitra. Mandritra zany fotoana zany za de mankany am-piangonana tsy tapaka izay mampianatra famonjena amin'ny fahasoavana fa tsy avy amin'ny asa. Hoy aho hoe nino zany fa tsy tena nampiariko tamin'ny fiainako. Ka na de manao zavatra sasany mety za koa manao zavatra betsaka diso zay manaloko kely vitsy nataoko zay mba nety. Ka tena tsy mandroso mihitsy Ny andro manaraka mbola mandoa an'ilay andro taloha de mila miverina amin'ilay routine ndray. Rehefa riva ny andro de efa tena reraka ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana sy fihetsepo tanteraka tamin'ny fiezahana ny ho ankasitran'Andriamanitra ary lasa maksitina zany de sarotra raha miaina ary tsy mba mahafinaritra mihitsy ny miaraka amiko. Afaka veritsika ve hoe za koa efa ohatr'izany Sir Joyce eny ary zao. Matio 4:20-30 soratra masina tsara. Mankanesa ty amiko fanasana izay tsara indrindra ao amin'ny ten'Andriamanitra. Mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no anome anareo ny fitsaharana. Za no ampiadana sy anafaka ary amelona ny fananareo. Entony ziogako ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po de ahita fitsaharana ho an'ny fananareo ianareo, fanafana sy fedanana ary famelombelomana sy fakanaina de fitahiana tanteraka. Fa mora ny ziogako tsara, tsy mba mandatsa na mafy maranitra na manery, fa milamina zany mahasoa ankasitrahana ary ny eta mavesatra de maivana sy mampiadana. Andriamanitra zany tena mora raha miaina mihitsy raha ohatra azonao tsara zany. Zany hoe ampahitsiana, tiako hoe Andriamanitra tsy sarotra raha miaina zany, fa de tena mora raha miaina tokoa izy satria isan'andro de manana marika famindrapo vaovao foana izy voniny eo. Raha ohatra ka efa tena resy nomaly ianao zany, de efa manana vaovao isan'andro izy, mamindra fo sy mianatra izy de tsara sy tsotra de tia sy maharitra ary mahari-po. Maninona sika no manaiky ny devoly ambabo atsika amin'izany tahotra izany, ilay tahotra hoe isaky ny manao adosony sika de tezitra Andriamanitra.
za zao mitodika de misaina hoe ahoana ary nandaniko taona maro tamin'ny fiainako ka mampahonena ny sainany zany de nivavaka tamin'ny foko rehetra mba ampiasan'Andriamanitra ty boky tisy ireo afatra maro mba hanafahana olona tsy hita isa mifandimby analiny sy antapitrisany maro hiala amin'ny routine fahatanjahana sy tsy fahombiazana sy ny eloka ary ny fanamelohana de ny fandadizana miverina amin'izany de aveo miverina eo amin'ilay routine ihany de mamerina izany indray de miverina de fa tiako ilamina miaraka amin'Andriamanitra ianareo tiako anajanona ny fanisana ny diso ataonareo nareo de ny fanisana ny mety ataonareo fa de anatona azy tsotra fotsiny. Amen. Zao IHA ara-tsaina olona izay nanoratra boky ny vakiko maro tsy ela akory zay tena mpampianatra baiboly mafinaritra izy de ny teny izy ny amin'ny Matthieu 1:20-20 ao amin'ireo andinindreo mahita fitsarana roa sika roa zany ny fitambarany mahita sika voalohany aloha fitsarany eritreritra zay afahantsika manana fedanana na de manota azy sika satria mbola afaka manatona an'Andriamanitra ihany ny bebaka de voavela eloka le fitsarany eritreritra tena mafinaritra sa tsy zany milaza aminareo tsy misy andro ratsy ianteherana ohatrany hoe andry ny eloka zany no iankinanao de ahalalana fa ianao tena nanao korotana tokoa tamin'izany de tsy malala nefa ny andraisana ny fahasaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'ny famelan-keloka de andro mafy atoriana amin'ny alina zany ka feno fisaorana no ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny famelan-kelony ary tsy misaotra fotsiny aho satria afaka no avela fa misaotra azy koa ny amin'ny ahitako fa raha araky ny teny de efa matiny amin'ny fahotana ary afaka mandresy zany midika fa hoe zany tsy midika zany hoe afaka tsisy fahotana ka tsy manao adosoana mihitsy fa afaka mivoatra de nareo koa ohatran'izany. Misy ireo zavatra eo amin'ny fiainantsika izay afaka resentsika tsy voatery hijanona amin'izao sika de mbola hiady amin'ny adalana ray foana de zay foana firy aminareo zao no manana karazana fiazonana amin'ny fiainanareo zay tena mba tianareo resena mora tezitra tsy maharitra na karazana fahazaran-dratsy zao jery aloha eny ary hitanareo zao afaka mandeha mandresy zany ianao tsy voatery hijanona mpampo-zany foana ianao tsy voatery hoe hirahira fotsiny mikasika izay andresentsika fa isika ny marina tena manoatra noho ny mpandresy mihoatra noho ny mpandresy ao amin'ny Kristy faza manaiky mijanona amin'ny fisainana hoe miitsoka ato amin'ity de tsy ho tafavoaka ato mihitsy ty aloha tsy hiova zany mihitsy elangy avy any an-tavaky ny elo zany ny zavatra tokan'izay tsy hiova mihitsy de Andriamanitra fa sika mety miova ny olona eo amin'ny fiainantsika mety miova ny trangam-piainantsika mety miova ny fahazarantsika mety miova ny fahotana tsy maty fa velona sy miaina eto amin'ny planeta tany fa isika no maty amin'ny fahotana misombony amintsika zany lay sombony efa nateraka indray amintsika lay tsy te anota arakaraky ny inonao zany no ifonanao koa ka ilazanao hoe efa maty tamin'ny fahotana no anekenao ny tenanao ihany koa fa efa maty amin'ny fahotana tsaroko tsara tamin'izany fo maraina indray mandeha ary tena saika tsy tafafoa satria efa fantatro zato fa nanandreo sehatra maro tamin'ny fiainako aho zay efa tsy voafehako tsony de tsy haiko hoe afrina ny voatazoko mialohan'ny isiany olona mampatezitra zay olona andratra ny fihetsem-poko zay olona ilaza zavatra eo de aveo amoako ny atezerako misy olona mazo zay lasaiko ve de hitanareo zao tsy matahotra ny fotsony aho zao satria haiko fa efa matiny amin'ny fahotana de haiko rehefa lay-panahy afaka manomboka mivavaka amin'Andriamanitra nampia de afaka mendrandra azo fandresena betsaka tsy de mananandro hoe tanteraka betsaka zany fa efa tsy manisy zany tsony koa za tsy miraharaha de misy ilay karazana fitsarana faharoa izay menantsika eo amin'ny Matthieu 1:20 de zay ilay fitsarana afaka tadavintsika ilay fedanana izay mihoatra ny fahalalana rehetra rehefa manana trangam-piainana ratsy tsy mahomby zay mampanahy atsika sy mety manadala atsika izay mety mampanahirana atsika sy mety mampatahotra atsika koa kanefa tsy manano izany mihitsy sika satria efa fantatsika fa voalohany aloha mahitsy tsara aminareo reo olana de sombony amin'ny fiainana fa ny zavatra izay vao maika to mahatonga izany zava-doza de satria isika manady miondrika amin'izany de mikoka amin'izany de misaina n'izany be loatra de manao izay amany zany fa mila manao izay
lazain'ny baiboly fotsiny sika dia manao izay fitakiana amin'ny krizy rehetra dia avy eo matoky an'andriamanitra hiasa ataovy izay azonao atao mandraisa ndraikitra dia apetrao ny fanahinao andriamanitra no indray tanana andrehetra ka nanao zavatra kely voaingana izany no mariako tia maly fa hitako hoe tokony ho ity izao no diariko manokana ho amin'ity taona ity narovako tsara mihitsy reto amin'ny angamba ny ankamaroan'ny 7 taona izay natao amin'ny asa fanompoana tena manana antotany maro amin'ity isa maraina manoratra eto dia manapa-kevitra mba hatonga an'ity hivadika ho afatra dia tena anao fitadiana ho an'ny herinandro maromaro amin'ireo zavatra mitranga rehetra dia ireo izay mahatezitra fitsapana olana fanerena fanakatsakanana zavatra izay tsy napoiziko dia izao no soratako tany am-piandohana manao fitadian-javatra izay nitranga izay tsy nomaniko nefa nanakana ny planiko ny fotoanako ary ny tanjoko efa nanapa-kevitra ny amin'izany alohan'ny anaovako izao ny tanjoko dia niaritra izay rehetra mahatezitra sy ny anehoana amin'ny olona fa mitranga amintsika rehetra ny fiainana nitady izay anoratana ny sasany tamin'ireny zavatra ireny satria tsy tiako isainareo hoe tsy nareo ireny trangan'ireny fa ho antsika ety ambony aty izay manana tombontsoa amin'ny fiainana dia manitsidiny eny amin'irahona miaraka mira amin'ny korala ny aleloia ihany koa hiara-ny fiainana daholo sika rehetra fa ny antony mahatonga izany ho toy ny ratsy dia satria no nitoetra atsika asetritsika izany fa amin'ny Matthieu 20 Andriamanitra manome antsika fiadanana izay mihoatra ny fahalalana hoy izy hoe mankanesa ty amiko dia afaka hanana fitsaharana ho an'ny fananareo mila manome vakansy ny fananao ianao afaka mandeha miala sasatra ianao dia mitsilalainy amin'ny plage fa tsy manome fitsarana ny fanahinao mihitsy satria ianao manokana fotoana hijanonana amin'ny asa hitsilalainy nefa manany amin'ireo olanao rehetra zao hijanona kely androany dia isaitsainy izany zavatra izany izany no tena fialan-tsasatra ianao nge miverina miasa reraka lavitra mihoatra ny ianao nanao izany fijanonana izany amen ka mila manome fialan-tsasatra ny fanahintsika sika dia hitanareo zao za miazakazaka zao miampy fanampiana be za zany tsy tena taloha ny tena afaka nylaza hoe miazakazaka fa tsy tena zany tsony fa za mazava ho azy manana ndraikitra ho an'ny asa misiona maneran-tany dia manao zany any amin'ny fialan-tsasatra dia sasa aminareo zao hijery hoe za tsy miresaka le mandeha mitsilalainy amin'ny plage eny tsy zany le fialan-tsasatra resako amin'izao fa miresaka ny fanahiko manao fialan-tsasatra tena afaka miteny mahitsy aminareo fa eto ambony eto androany ala dia tena ola afaka tokoa zany hoe za tsy manana fisainana kely na fanahina mikasika izay mety iveranareo ahy mihitsy satria hoe hoe rehefa tena tonga amin'izany ianao dia hiova ho izy akoatra ny tenanao moa ianao fa rehefa manomboka manany amin'izay veriny olo-kafy sika dia izay ho ataony eo na izay tsy ho ataony eo dia ho tampika eo very fiadanantsika ka raha mioro-paky sika ka mifodotra amin'ny hoe iza moa isika amin'ny Kristy dia mahalala sika fa tiantsika izy sy hoe izy efa nandray antsika dia tsy mila ho resen'ny fikasian'izany sika hoe ahoana ny fiheveran'ny olantsika sy ny fahatsapany izany ka anatin'ny 12 andro satria za nanao izany herinandro anatin'ny 12 andro za nahita zavatra efatra amin'ny 30 ny tranga 12 andro zavatra efatra amin'ny 30 zany ntsika hoe ao anatin'ny herinandro enina dia andro vitsy kely fotsiny no nandeha arak'izay nanomanako azy marina ety hampianatra zavatra anareo androany ka firy aminareo ny te-handre mikasika izay zavatra nitranga tamiko eny ary zao voalohany aloha ny zavatra voalohany tranga dia narary tao amin'ny lamosiko tany amin'ny gymnazy dia nisy ranondraraka teo amin'ilay fampangatsiahana ary nanimba le azo tamin'ny latabatra izany dia nanapaka ny ohako izay mety tsy mampanina anareo ngamba fa tena ratsy tamiko dia folaka ny tanako nanadino entana tanaty fiaramanidina zao ny reniko sy ny nenitoako dia 7 sy 9 taona dia andraikitro irery ihany ny karakara azy ireo dia izy roa zao samy any amin'ny trano fitaizana be antitra tsy misy na iray amin'izy ireo mavita zavatra intsony dia mahazo antso matetika avy any amin'ny trano fitaizana zahay hitanareo nentomari ny anjera tamin'ny seza ny renao ny anjera teo ambony fandriana hitanareo nento mila mandeha any amin'ny hopitaly mila alaina any amin'ny hopitaly indray ny nentomari dia tsy anareo mihitsy hoe raha oviana no hitranga izany dia miantso indray ny trano fitaizana ny amin'ny reniko efa ho indroa dia niantso indray ny tany dia lamosiko mbola marary foana folaka koa ny tanako niezaka nanakatra ny lamosiko
nanjera ranona vitamina mena teo amin'ny lambam-pandriana fotsy a. Dave namaky fitaratr'olona tamin'ny baolina golf avy teny amin'ny filalaovany teny. Misy aminareo ve efa mba nanaovandreny ondanireny hoe izany ohatrany seza kely dia afaka hipetrahanao dia andrinao tahaka ny fandrinao na tahaka ireny hoe rehefa mijery tele reny ianao. Eny ary. Nisy fotoana nampiasan'ny ray tamin'ireny dia tena tsy nirarazany loatra aloha fa tiany Dave koa izany ka manany azy izy eo amin'ny anjara fandrinany. Dia ny fo andray mamatona izay dia nitsirara teo amin'nisy azy io zavatra io dia rehefa jerenao amin'izay izany ao anatin'ny maizina iny dia ohatrany hoe jereko ohatrany Dave matory mitsilany eo amin'ny sandriny ohatrany izao. Dia nanomboka teny taminy aho. Dave, fa ino ty ataonao fa misy inona? Dave, mifoaza. Dia nahotsako amin'izay ilay izy dia hitako fa akainy resaka tamin'ny ondana. Dave efa tany an-toeran-kafa namela niaraka tamin'ny ondana. Nandany vola izay tsy nomaniko olaniana anoloana kidoro sy ny fonony izay tsy noheveriko soloina akory. Toizantsika ihany, ny ankibe tongotro voasaringotry ny atin'akanjoko. Voaenjako tamin'ny tongotro ny kidrokeliko voakazoko teo anelanelan'ny ankikeliko sy ilay manarakaraka azy izany ka nisaoty niodina tamin'ny ohatran'izao a. Ny ankibeko nivadika ho manga sy mainty. Fa korotana izany, ka korotana. Eny ary, dia nisy zavatra nanaikitra ny nentoako. Mila miteny azy fa tsy afaka mitondra fiaratsony izy izany koa dia lasa asa be. Mila manolo telehan'ny reniko dia miteny nentoako fa tena mila makany amin'ny toeram-pitsaboana izy. Tiany tena tsara indrindra. Raha mba mieritreritra fa tena misy fahafana dia mety ho afaka nialan'izany. Dia nandeha nanao spa ivelan'ny tanàna tany amin'ny hotely tsara izay karakara tarehy. Dia manome anao solon'akanjo izy anaovanao. Ianao mila manala ny akanjonao amin'ny toerana iray. Ka rehefa vita ny fikarakarana anao rehetra dia very ianao dia miakanjo dia lasa mody. Miverina nandeha ny akanjo a. Naka ny akanjoko rehetra tao amin'ny efitra kely. Nanomboka ny akanjo dia tapaka teo nefa tsy hita ny patalohako. Teo azany vao very hevitra hoe ahoana dia ahoana no diako izao. Dia niverina nanao ilay robe izay natao solon'akanjo a dia nandeha niverina tany dia nanomboka tady patalohako fa tsy nahita ilay izy, tsy hita ilay izy. Ny farany izany dia hoe very ny patalohako. Ny patalohako mazonareo ve? Za very pataloha. Tao amin'ny hotely tsara Anuta. Dia mila nandeha tany ambony tany birao aho zany akory tsy hoe tsy nisy nalala tao. Fa endry zareo mihitsy a ary zany tsy hoe resaka vehivavy miadaladala koa fa tsy afaka hiazona zavatra tsy hitranga izany ka tsy hanao izany. Zany hoe niakatra tany ambony a dia hoe manana olana kely a tompo dia ohatry zareo inona hoe a very ny patalohako. Afoizina ny tantara. Dia niary zareo akany amin'ny tsena nisy tao dia namea pataloha ray izy. Rehefa voalaza sy voateny izany ary tena afa-baraka sy menatra tanteraka dia manana izao ohatra tsara zareo aminareo izao a. Hitan-dry zareo ihany ilay izy. Efa nivalina teo amin'ny birao ambanin'ilay boky fanaovana fotoana teo foana ilay izy. Na izany na tsy izany, za tsy nahita izany teo amin'ny fitoerana ary nisy olana anak'izany dia namindra azy teo amin'ilay birao. Ndreniko nanarany solomaso izay nividinay $500 nariny tsy natany amin'ny fanaripako izany. Tapaka ny ranonay efa ho 420 ora nentoako na nanaretina teo amin'ny masony ka mila makany amin'ny spesialista. Nisy zavatra nitranga tao ampiasana izay tsy napoziko ary ianao hoe tsy tsara foana izany. Dave mila tao fanidina lamosina. Nentomary mila mandeha any amin'ny hopitaly no niaretiny tratra. Naka ny Indonezia izay tena lavitra be sy sidina maharitra ora maro. Ohatran'ireny hoe fa inona ary ty 270 ora sy 7 andro ny sidina tonga tany ary vao voalohany tany anaty 10 taona ny tanàna tondra-drano. Nanao konferansa tany izay. No dia avy any Indonezia vao tao trano adiny 3 nahazo antsy hoe aka ny Nentomary avy any amin'ny hopitaly.
nanana olany mpiasa zay tsy napoziko ny site web tsy nandeha 2 andro, ny telefona tsy nandeha 3 andro. Folaka ny akibeko tao anaty lamba firakotra so ihany fa tsy ilay tongotra efa folaka ny atin'akanjoko. Ka efa hainareo zany le izy fa tsy hamarany ity tsony a nananaretina vavony a de ity de ity de ry zao. Ity le zavatra tena mahafinaritra kasika ny Matthieu 20 ampahitsiana raha ohatra tsy nanao fananina ny tahiry fitadiny io a tsy ho natadidy ray tamin'izany mihitsy a tsy mba ho lasa fitadidina ho ay akory a zany tsy ho afaka niverina akory a ka mba hamoaka zany avy ao mitadidiko ao. Hainareo nahoana satria isaky ny saina zay tonga teo a natoky an'Andriamanitra de izy na fahasoavana hiatrika an'izany manana ny fahasoavana foana ianao zay ilaina ataonao amin'ny andro zay ilaina anaovanao an'izany.